Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho any an-danitra izy ka nanao hoe: raha eo, tonga ny fotoana mankalazah ny zanakao, mba hankalazah ny zanaka anao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny raha eo, mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Amen. Araka izany ry havana dia vavaka izay nataon'i Jesosy no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina no vakiana tamintsika teo izao. Ary ndao raisintsika manokana ilay andininy fahaefatra, angalana ny afatra amin'ity anio ity izay manao hoe: izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Averiko ihany izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Famarinana roa ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany andiny tsoratra masina nitsongaina manokana izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe: nankalaza anao aho tetỳ ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Nankalaza anao aho tetỳ ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany tamin'ilay andininy fahaefatra teo, izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany. Eto ravana dia hitantsika fa mivavaka Jesosy. Ary ao anatin'io vavaka io dia ohatrany hoe manao tatitra izy zany. Zay moa natao hoe vavaka firesahana amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'ny tatitra izay ataony dia milaza izy zany hoe: raha eo, tonga ny fotoana, vita daholo ny asa izay nampanaovinao ahy sy ny toy izany dia nandritra ny fahavelomako tetỳ ambonin'ny tany dia nankalaza anao Ohatran'izay zany ilay zava-misy eto. Ary ny dikan'ilay nankalaza dia hoe nanome voninahitra. Nanome voninahitra anao nandritra ny fotoana rehetra izay nahavelomako tetỳ ambonin'ny tany dia nanome voninahitra anao Zay ny dikany. Nankalaza koa dia hoe nanao anao fata-daza, nanambara anao, nankalaza anao zany hoe nahatonga anao fantatry ny olona, nankalazaiko ny anaranao, nankalazaiko ianao. Ary izany no mahatonga anazy rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka izy dia izany no nataony hoe: rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao. Zany hoe ilay fankalazana an'Andriamanitra zany zany ozy ny zavatra nataoko, zany ny zavatra nampianariko. Zany hoe avy amin'ny zavatra izay niteneniny dia izay nankalaza an'Andriamanitra izy, mampianatra momba an'Andriamanitra izy, mampahafantatra ny olona momba an'Andriamanitra izy, ny fihetsika sy ny fitondrantenany zay efa nambarany rahateo hoe izaho sy ny ray dia iray ihany, dia maneho zany an'ilay Andriamanitra velona, tonga nofo. Ary izy dia nilaza mihitsy manao hoe: zay mahita aho izy dia mahita ny ray izay naniraka. Zany hoe ilay fitondrantenany, ilay fahamasinam-piainany, ilay fitiavana izay nananany, ilay voninahitra sy famirapiratana rehetra teo aminy dia fanehoana n'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanany zany. Hitanay ny voninahiny izy. Zany nambarandry Jaona rehefa manoatra izy any amin'ny toko voalohany any amin'ny bokin'ny Jaona. Dia tena hoe nankalazaina ny asa mahagaga izay nataony, dia nentiny nanomezana voninahitra sy nankalazana an'Andriamanitra. Rehefa hanao ny mofo dimy sazan-drano izy zao dia nivavaka izy aloha, nanandratra ny tanany izy tany amin'Andriamanitra dia nivavaka izy, toy ny milaza izy manao hoe: ny asa izay ataoko, ny fahefana izay ananako dia ny ray ny nanome ahy izany, ary izy no maniraka. Dia amin'ny zavatra rehetra izay nataony zany dia nankalaza, nanome voninahitra n'Andriamanitra izy. Izay ny zavatra nataoko izy mandritra ny tamin'ny andro-pahavelomako rehetra.
Zany ny vavaka zay ataon'i Jesosy, manao tatitra amin'ny rainy izy ary mahasamy laza an'izany hoe ray eo, efa nomeko voninahitra ny anaranao, efa nankalazaiko ny anaranao, efa nampafantariko azy ireo hoe iza moa ianao, ataoko mahalala ny anaranao izao tontolo izao. Vitany. Zany ny zavatra nataony. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Tena manana antom-pisiana koa sika ry havana. Manana antom-pisiana sika. Tsy hoe ho an'ny tenantsika ny antom-pahavelomantsika, fa tena ho an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra. Izao olona noforoniko azy ao izy dia anambara fiderana. Zany ny antom-pisiantsika. Raha mpianatra ianao no mandre zao afatra zao, dia inona moa ny antony ianaranao? Inona ny antom-pisianao? Inona ny antony foazanao maraina sy ianaranao? Mba hatafitanao ve azonao atao antom-pisiana tsara mihitsy ny hoe hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Izao fianarana izay ataoko izao, hijoroako vavolombelona fa tena mahery Andriamanitra, miasa Andriamanitra, manohana sy manampy Andriamanitra, ary ankalazako ny anaran'Andriamanitra ty zavatra izay ataoko ty, raha ohatra ka ataony tafita sy tonga lavitra amin'ity zavatra ty. Nisy lehilahy anankiray izay dia niteny izany mihitsy izy hoe Andriamanitra ô, nahantra izy, olona fantatry ny olona rehetra zany. Nahantra izy dia niteny izy hoe raha ataonao any aoriana any, raha ataonao manan-karena ozy izy, na ataonao malaza dia ambarako amin'ny olona rehetra hoe ianao Andriamanitra no antony nahatonga anao nalaza toy izao. Dia isaky ny mijoavimbelona izy zany dia tsy maintsy izy manana an'izay devoir satria lasa nalaza be tokoa izy taty aoriana. Ataovy ho antom-pisiana mihitsiny ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary zany hoe mahatonga antsika na any amin'ny fanompoam-pivavahana any am-piangonana raha ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra. Zay foana ny zavatra rehetra izay atao kendrena mihitsy. Raha mpiasa ianao, ataovy manome voninahitra an'Andriamanitra ny asa izay ataonao. Azonao atao tsara mihitsy hoe tena Andriamanitra nanome anay ny fahendrena sy ny fahaizana nafahako nanao an'ity zavatra ity. Rehefa misy manko ny fahombiazana indrindra any amin'ny toeram-piasana any dia alaitsika ilay voninahitra izay tokony omena an'Andriamanitra. Fa andao omena azy. Omena azy irery ihany ny voninahitra ka hambara hoe tena noho ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao aho i Paoly. Fa izany koa dia mampieritreritra hoe ny asa izay ataonao ve manome voninahitra an'Andriamanitra. So dia asa tsy mendrika na asa manala baraka hoe tsy fampiseho masoandro, tsy filaza koa hoe izao ny asa izay ataoko. Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany le asa. Ka ny antom-pisiantsika dia ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Tsy ny antom-pisiana amin'ny ampahany ihany zany, fa ny antom-pisiana iray manontolo mihitsy hatramin'ny volonao, hatramin'ny fitafinao, hatramin'ny jerevanao, ny fitaratra rehefa mandray dia manome voninahitra an'Andriamanitra ve zao haingo anaovako zao. So dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra e. So dia manala baraka na manamavy ny anaran'izay entiko satria kristianina. Ary isika mpitory filazantsara indrindrandrindra ny tena tokony antefany zany afatra zany. Jesosy ve no ankalazaina sa ny tenantsika. Mitory teny sa mitory tena. Jesosy ve no asandratra ao anatin'ny zavatra rehetra. Inona ny tanjona ny ankalazan'i Jesosy Kristy marina ve sa ny ankalazan'ny tenantsika. Ary io moa ravana dia tena sarotra io. Sarotra io fa na ny tenako sao dia mpitory filazantsara fa tena mahita hoe sarotra, tena sarotra. Kanefa dia izay, ny ray aman-dreny mamaneny lava zao, nahavita fakagana maro zany, mahavita inona ny tsy vitany. Fa izao, mampianatra mandrakariva ny olona izy. Hoe rehefa makaty amin'ny tompy tsy izany tadiavina fa Jesosy. Jesosy ny tadiavina rehefa makaty. Ary zay indraindray ny olana satria rehefa tena le mpanompon'Andriamanitra ny diso manao culte de personnalité, tsy Jesosy Kristy intsony ny tadiavin'ny olona fa izy lasa ohatrany hoe izy mihitsy zany ny fananganana maty sy fiainana ka izy ny famonjena ho an'ny olona. Izy ihany, izy ihany, izy ihany ka, izy mihitsy raha mandray an'io dia izy n'izao ka raha izy n'izao dia izy n'izao. Lasa tsy Jesosy Kristy, takona Jesosy Kristy. Takona izy. Tsy omena voninahitra intsony ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa lasa le olona mpitory indray no omena voninahitra. Amin'izay fotoana izay dia lasa tsy mahatanteraka ity zavatra nambaran'i Jesosy ty hoe nankalaza anao tamin'ny andro rehetra nahavelomako. Malala mpanompon'Andriamanitra ary havana izay mpitory filazantsara. Malaza be izy tany Madagasikara. Efa tamin'ny taona ela tany izy. Tsy mpitory filazantsara moa izy tamin'izany fotoana izany fa mbola mihira tsotra fotsiny. Dia tena nalaza be. Ary rehefa nakaty ampitan-dranomasina izy dia nieritreritra hoe zaho sy tena hanao carrière internationale mihitsiny. Ampahafantariko an'izao tontolo izao mihitsy hoe iza moa zany ianona ranona ranony zany.
tena hoe nanana n'zany vision ngezabe zany izy hoe ampahafantatra n'zao tontolo zao ny anarany. De taty aoriana nefa rehefa nanomboka nanolo tena ho an' Jesosy izy a, de tena tsapany hoe mihazakazaka ho amin'ny voninahitry ny tenany tokoa ka izy io. Ary tena tsapany hoe tsy vitany ny migere an'ilay fa le gloire zany zay omen'ny olona azy hoe malaza be, tena misaotra betsaka, tsara be ny zavatra ataonao zany. Tsy vita koza izy. Tena ngataka tamin' Jesosy mihitsy izy ajanoko mihitsy aloha ty resaka mihira ity fa tena tsy mbola vitako. Ampianaro aloha Jesosy, ampianaro aloha anetry tena. Fa raha izao de lasa hanimbanahy fotsiny zao lazako izao satria tsy mbola vitako. Fa lasa ohatry mitodika makaty amiko daholo ny projecteur rehetrarehetra fa tsy any aminao. Ary tena mila mandiny tenany am'izany ny mpitory filazany tsara dritra, na mpiandry ianao, na dekony ianao, na mpitarika sampany ianao, na inona ndraikitrao pastera, inona dia mila mianatra ianao manetry tena ka manao tahaka an' Jesosy Kristy. Hanome vonahitra an'Andriamanitra ny antom-pisiko, hanome vonahitra an'Andriamanitra ny antom-pisiko fa tsy hanome vonahitra. Tsy mivoy anaram-piangonana, tsy hoe ny anaram-piangonana no ankalazaina, fa Jesosy Kristy no ankalazaina, Andriamanitra no ankalazaina. Tsy ny fikambanana misy ianao no hoe ataoko mahalala ny anaran'ity fikambanana ity daholo zao tontolo zao. Tsia! Jesosy Kristy. Atao fantatry ny olona rehetrarehetra Jesosy Kristy. Ary mila mandefitra sy milefitra mandrakarivotsika eo anatrehan'izany Jesosy Kristy zany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao: iza no ankalazainao? Iza no omenao vonahitra amin'ny antom-pisianao? Ho aniza ny zavatra rehetra izay ataonao? Mitaonanao ariavana amin'ity anio ity. Anova fomba fijery vaovao mihitsy, anova fomba fiainana mihitsy ka tena ametraka hoe manomboka androany ny zavatra rehetra izay ataoko dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha mivarotra ianao, asa mivarotra mofo ianao, toy izany hoe ataoko izay hanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ity mofo izay ataoko ity. Ninona ataonao de asan'ny tananao. Raha manao asa tanana ianao, toy izany hoe ataoko tsara ty hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, hahitan'ny olona fa tena tsara le Andriamanitra zay nanome any talenta. Ka rehefa misy olona tonga miteny hoe tsara be le zavatra nataonao, toy izany hoe Andriamanitra no teraina fa izy ny nanome any talenta nanaovana an'io zavatra io. Izy ny nanolo-tsaina antsika, izy ny nanome antsika ny tolo-tsaina rehetra. Angatao ny fanahy masina rava nitarika antsika, aizantsika manome vonahitra lay Andriamanitra tompony hery sy ny vonahitra rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Faharoa, ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe vitako ny asa nomenao aho ataoko ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Vitako ny asa nomenao ahy hataoko ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Hitantsika zany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay andininy izay niraisintsika teo ihany. Vitako ny asa nomenao ahy hataoko. Eto tsika ravina de mbola mahita an' Jesosy Kristy manao tatitra amin'ny alalan'ny vavaka ao amin'Andriamanitra. Izy de milaza manao Andriamanitra ho vita ny mission. Vitako ny mission nampanaovinao aho. Io mission io ravina de tena tsy moramora io a. Ny ampahafantatra an' Jesosy Kristy, ny ampahafantatra an'Andriamanitra, ny tory ny filazantsara, ampahafantatra le famindrampon'Andriamanitra sy le fitiavan'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fampafantara zany ihany fa mbola isy hatramin'ny fahafatesany eo ambony hazo fijaliana io, isy hatramin'ny fiaretana rehetrarehetra io. Ary rehefa teo ambony hazo fijaliana izy de tena nyteny hoe vita. Ny dikany hoe vita de hoe tanteraka hatramin'ny farany. Tsy hoe niala teny am-pandehanana izy na nijanona teny an-tenatenany, fa tena tanteraka hatramin'ny farany ny mission zay nampanaovina azy. Mission accomplie zany. Zay zany nazo lazana azy eto. Hoe vitako Andriamanitra, tanteraka hatramin'ny farany ny zavatra zay nanirahanao aho. Ary rehefa mijery an' Jesosy Kristy tokoa, mahavarina ane zany. 3 taona monja izy ny asa. Fa tao anatin'izany 3 taona zany anefany mandraka ankehitriny zao 2 taona ty aoriana, de mbola mipetraka ihany ny asa zay nataony. Mbola mipetraka ihany ny asa zay nataony. Tsy misy ane zany teo amin'ny tantaram-piainan'ny olombelona. Ary izy de tena nifantoka tanteraka mihitsy tamin'ny mission zay nampanaovina azy. Tsy nivilivily. Tsy variana ny sahiry hoe lasa nanao sahirana indray aloha tamin'ny karakara an'izao na nandeha nanao an'izao na nanao an'izao. Tsy nanana trano be zany Jesosy Kristy zany. Manana occasion izy ahafahany nanana trano be satria olona 5,000 ane manaraka azy. Asiana mandoa sekely ray avy fotsiny ny olona 5,000 reo de efa sekely 5,000. Vola be ane zany tsy tokony tsofroany. Ny fanasitranana zay nataony ane raha nandraisany vola sy fahasoana na azahoany vola be ane zany. Tsy nividy tany izy. Na ray dia aza. Tsy nanana trano izy, tsy nanana fiara be, tsy nandeha nanangana an'izao fa tena nitory, nifantoka tanteraka tanatin'ny fitoriana. Ary zay
no nahafahany laza hoe vitako ny asa. Tsy ny vilivily aho amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana fa tena vitako ny mission izay ara-panaovina. 13 taona ihany no fempotoana iainany rehefa maty izy. De ozy izy teo aminazy fijaliana hoe vita tanteraka ny asa. Zany hoe tena karazana fahafapoana zany e. Hoe vita ny mission. Ary tena zava-dehibe zany a. Tena zava-dehibe zany dravana. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? De fampandinihan-tena ao antsika e. Isika izay mbola velona ka mbola eo andalam-piasana. Manahoana? Vita ve ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao? Manao ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao ve nao amin'izao fotoana izao sa ao anatin'ny fotoana izay ozy ianao hoe nakapozy kely aloha, ohatry ny andiny tena kely aloha pastera, ohatry ny janona kely aloha fa mandreraka anah loatra le anina sy anina, le am-piangonanay anina, ranona. Tsy vitanao ne zany ny asan'ny tompo e. Tsy vitanao zany fa nijanona tena ianao raha izany. Fotoana zao mandehana miverina. Toizo ny asa. Aina ny fetra ary tompo-panjaka. Natsoan'Andriamanitra ianao ary fantany fa vitanao io matoa natsoany ianao. Fa ny tsy avitanao azy de satria mitoditodika ianao mijery andranona sy ranona de lasa mijanona ianao. Ary amin'izay fotoana izay tena miteny anao maromaro na ravana fa tsy ho excuse ane zany ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy ho excuse zany ao anatrehan'Andriamanitra hoe zany janona satria mandreraka be anahy miara-miasa amin'ny ranona. Tsy ho excuse ane zany dravana. Tsy ho excuse zany. Indraindray koa ny olana de zao, variana ny olona. Manolo tena ho an'Andriamanitra izy asa, manolo tena ho mpiandry izy asa, na manolo tena ho diakona izy, na manolo tena ho katekista izy, na manolo tena ho mpitory-tena izy, na manolo tena ho amin'ny asa samihafa amin'ny fiandreketana any amin'ny fikambanana izy. Fa variana amin'ny velotena izy, variana amin'ny fitezana izy, raha mbola tsy niteraka izy na mbola tsy nana de mbola tena mafana fa rehefa nanomboka ny asa sy niteraka amin'izay, veloma moramora amin'izay ny asan'Andriamanitra. Variana amin'ny velotena. Marina fa asan'Andriamanitra koa leo atokantrano ao. Fa misy asa izay naloranao tena sy nanaovanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra, dinio ry havana e. So de tsy vitanao ny mission izay nampanaovin'Andriamanitra anao. Mbola famindrapo matoa ampandrenesiny zo afatra zao ianao, aleo mifantoka. Tena aleo mifantoka ry havana. Ary io mileva ny tena sarotra satria amin'ny voalohany aloha zany de mafana fo be de tena ohatrany hoe te hanao an'le asa tena araka ny tokony ho izy mihitsy, arak'izay nanoloranao tena teo. Fa rehefa mandeha ny fotoana manomboka me miodina tsikelikely, me mivily tsikelikely amin'ny zavatra hafa amin'izay le tanjona. Sy le zava-kendrena de lasa tsy tena mifantoka any amin'le zavatra initial tamin'ny voalohany tsony fa lasa zavatra hafa indray ny lasa ohatrany hoe ifantohana sy masoana. Lasa anao ny marika hoe ataoko izay ahafantarany olona ny marika ampiasaiko. Lasa hoe manao ny anarako, branding, manao zavatra ohatr' zany ireny, lasa ohatrany hoe zavatra tian'ny olona ampahafantarina rehefa avy eo. Lasa hoe te hanam-bola be, lasa hoe te hitondra firenena aza ny olona sasany. Mivoana ho any amin'ny zavatra hafa mihitsy indray. Fa tsy mifantoka any amin'le mission izay nampanaovin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Miverena amin'le hafanampo voalohany. Ataovy ny asa izay nanarahan'Andriamanitra anao. Manana mission tsika ry havana. Manana mission tsika de ny tory an' Jesosy Kristy. Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo izy ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Nomen'Andriamanitra talenta ianao ahafahana mitory filazantsara. Tena ampiasainao amin'ny fiangonana ve le talenta sa alevinao? Fa ampiasainao any amin'izao tontolo izao any amin'ny zavatra hafa fotsiny indray. Tsy zay tianao ampiasana an'izy fa o Jesosy hoe vitako ny asa izay nomenao ahy hataoko. Zany hoe mety misy olona tafita fa tsy mahavita izy ny mission izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Ary eo no tsy maintsy andinihantsika tena hoe za ty ve manao ny asa izay nampanaovin'Andriamanitra ahy? Inona ny talenta nomeny ahy? Ampiasaiko ve zany ho amin'ny fiangonana, ho an'ny asa fanompoana? Raha ohatra ka hoe mba nomen'Andriamanitra fahasoavana ka nomeny vola, tena mampiasa ny vola sy ny arena sy ny fahaizako sy ny fananako sy ny talentako amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fitorina filazantsara ve aho? Sa mbola variana amin'ny fiainako sy ny velotenako sy ny arenako sy ny fitombon'ny arenako mandrakariva foana ihany. Mandalo ane izao fiainana zao na rehefa tena miaratsy jerevy fotsiny tao anatin'ny fotoana vitsy zay mampandiny tena mihitsy hoe so de efa tena andro farany mihitsy moa satria efa tonga daholo ny famantarana rehetra. Venezuela, Indonésia, Colombie, horohorontany.
Mahatsaravina atao anatin'ny segondra vitsy daholo na moizana in'olona amanarivony daholo. Olona mitovy aminasy mitovy aminao daholo reny. Tsy nieritreritra ny ho faty rapitso zany. Fa mbola nieritreritra hoe amin'ity farany volana Aogositra ty de mbola eritreritra ndray karama, mbola eritreritra fa tsy tonga. Fa tonga tampoka ilay fahafatesana. Midona tampoka ny trano miodikodina de tapitra eo. Am'izay fotoana izay efa fitsarana am'izay. Manahoana? Vita ve ny mission nampanaovina anao? Afaka iteny tahaka ny Paoly ve ianao manao hoe nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana. Ankehitriny de tehirizina ho an'ny satroboninahitra fiainana. Aza mangatakandro aza mangatakandro. Fa rapitso tsy tompony ampitso ianao ary tsy fantatro mihitsy ny ampitso hoe mbola anana fotoana ve ianao. Fa ny Androany. Dinio inona ny ilavanao Andriamanitro? Inona ny mission tianao ataoko eto amin'ity zao tontolo zao ty ity aho, hirao aho, vonina aho, ampesao aho, na de efa am'izao fanoterako zao, ary ampesao aho fa mbola vonina hanao ny antso sy ny iraka izay mbola ilavanao aho, mba hahafahako milazako hoe tompo raha eo vitany mission izay nampanaovinao aho. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao, vitanao ve? Vitanao ve ny antso izay nanirahan'Andriamanitra anao? Mitaonanao ariavana, mbola tsy tara, tena mbola tsy tara mahatonga andre zo afatra zao ianao. Ataovy ny asan'Andriamanitra. Asa tsara io ary asa izay hoentina manaraka antsika any an-danitra io. Izy fiantraikany any mandrak'izay antsika daholo izay rehetra ataontsika, azahoantsika valipity hany an-danitra. De akatao ny fanahy masy tapatsiaro tena antsika sy alahantsika hoe inona ny mission izay tokony ataoko Jesosy am'izao fahavelomako zao. Rafitinina zany izay rehetra nambara teo de voalohany hitantsika teo hoe nankalaza anao aho tety ambonin'ny tany ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Ianao koa ry havana. Ankalaza an'Andriamanitra ny antom-pisiantsika. Aza izahay, aza zahay nomena voninahitra fa ny anaranao masinao ny mpanao salama. Andetsika hametraka tanjona mihitsy. Solide o gloria. Zany ny dikany hoe ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Ninona zavatra ataonao de teneno mandrakariva izay hoe solide o gloria. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataoko. Ataovy voninahitran'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Ny faharoa, vitako ny asa nomenao ahy hataoko ho Jesosy tamin'ny rainy any an-danitra. Zany ny tena mpanompo mahatoky ry havana, mahavita hatramin'ny farany ny asa. Na de teo aza ny fanenjehana sy ny fanesoesoana sy ny fampijaliana izay natao taminy, tsy niembotra izy, fa vitany. Ianao, izao koa, vitantsika io ka, vitantsika tsara ny asa izay nomen'Andriamanitra antsika ho ataontsika, raha ohatra ka miankina aminy isika. Ho azy reran'ny voninahitra. Amen.